Alan'ny alahady fa 7 ny volana jona taona 2024 manolotra ny araba tokolasy tokovavy tonga soa atao anatin'ny fandaharana manokana zoiteny miavaka ny androany satria alahady gaga ny any atokantrano hoe misy fandaharana zoiteny androany nasitsika fandaharana zoiteny mihitsy androany satria zava-dehibe ho an'ny firenena malagasy ny hitranga raha pitso any la Frantsa dia ny dinika makasika ireo nosy malagasy na ireo îles éparses moa zany no fahafantarantsika azy efa voatendry ny délégation misy 8 mianadahy hiazo any la Frantsa ao anatin'izany ka izay no antony nanaovantsika ity fandaharana ity androany iresaka iompana bebe kokoa ao anatin'izay sika manana vahiny ihany koa sika ireo atao hoe ray aman-dreny eto amin'ny firenena izay manany maizy azy amin'ny toerana samihafa misy azy ireo aloha atolotro avy hatrany ny vahintsika anankitelo iresaka bebe kokoa ao anatin'izay fiandrianam-pirenena sy ny nosy malagasy na ny îles éparses izay amin'ity alina ity. Ny vahintsika voalohany dia ny professeur Jonah Andrianarivo. Izy dia mpampianatra mpikaroka efa misotro ronono ny karoka manokana makasika ny ala sy ny tontolo iainana. Nanoratra ihany koa an'ilay boky fantatry ny rehetra amin'ilay hoe valikitsaka tany amin'ny taona 1797 no efa nivoaka tamin'ny atao hoe tambazotra-tserasera izany boky izany, fa vita boky kosa tamin'ny taona 2004 ny valikitsaka izay nampahafantarana ny momba ny merina sy ny hoe namitehan'ny frantsay azy. Zay zany ao anatin'io. Misaotra betsaka anao tompoko ary misaotra satria nanaiky nasain'ny fandaharana ianao amin'izao aliny alahady izao. Ia, misaotra anareo tokoa ary misaotra ny mpanaraka ny fandaharana rehetra. Eny ary ny vahintsika faharoa amin'ity alina ity dia ny Andrimbe Andriamahary Amon Andrimbe ny merina. Miaraba tompoko. Faly miaraba antsika rehetra manerana n'izao tontolo izao ary eraka amin'ny ity nosy masina ity amin'izao fotoana lehibe atrentsika izao. Makasitraka tompoko. Ary ny farany fa tsy ny kely indrindra akory fa ny lehibe indrindra dia ny ray aman-dreny Mopera Prosper Ratovo Mananarivo tony an-datsoratra ny gazety La Croix. Miaraba tompoko ary misaotra betsaka hatrany nasaina dia tonga ianao. Faly miaraba anao, faly miaraba n'izy ray aman-dreny Moralaza iaraka hitafitafita, miaraba antsika rehetra manaraka amin'ny fandaharana isan-tokantrano dia hafaliana no miaraka amintsika fampizaran'izao. Eny ary tompoko, longa mba no sokafako avy hatrany ny resaka amin'ity alina ity manasantsika rehetra aloha ny atokantrano mba tena tsy saraka aminay ary tena angila-tsofina hijery tsara nyity fandaharana ity satria tena zava-dehibe no resantsika amin'ity alina ity. Iainga raha pitso any la Frantsa ny dinika makasika ireo nosy malagasy izay eo ampelantanana ny frantsay amin'izao fotoana izao. Raha ny resaka farany dia hoe fiaraha-mitantana no hodiniana raha ny tafatampanao gazety frantsay tao anatin'ny fandalovany teto Madagasikara. Misy 8 mianadahy ny délégation izay ho avy any, délégation izay tsy lavitra loatra fa ao anatin'ny fitondrana daholo. Ahitana ny sénateur Lalatina Rakotondrazafy, ahitana ihany koa ny ministry ny raharaham-bahiny malagasy, ahitana ihany koa ny ministry ny Jono sy ny toe-karena manga, ahitana ireo tale maromaro. Hoentiko tsikelikely eto ihany ny anaran'izy ireo rehefa avy eo, fa ny fanontaniana apetrako voalohany dia ny hoe inona marina moa zany no mahazava-dehibe an'ireo nosy izay no takin'ny malagasy hatramin'izay ireo kanefa amin'izao fotoana izao dia hodiniana ao anatina fiaraha-mitantana. Andriamatoa professeur. Misaotra anao. Ny hoe fiaraha-mitantana aloha araky ny
fahafantarako azy de miainga amin'ny fehi-kevitra tapaky ny firenena mikambana farany momba an'io hoe iarahan'ny frantsay sy ny Madagasikara midinika le izy. Iny fehi-kevitry ny firenena mikambana iny aloha de tonga de apetraka hoe mitongilana loatra any amin'ilay mpanjanaka taloha le izy. Nahoana moa hoe firenena efa maleo tena de mbola ampidirinao le nanjanaka taloha hikarakaran'io ranomasina io. Ny ranomasina amin'izao fotoana izao de misy lalàna iraisam-pirenena fepetra sy fitsipika momba hoe iza no misitraka ny faritra masina aizaka hatraiza. Dia Madagasikara raha manaraka an'ireo fitsipika sy fepetra ireo de manana velaran'ny ranomasina 4 ny velarany tany nosy zany. Ao anatin'izany 4 zany ireo nosy manodidina na hoe ils éparses ho itsika zay mbola bodoiny la Frantsa. Ny antony ibodoiny azy moa de resaka stratégique sy économique no ny arena misy ao. Fa ny tokony misy dinika vaovao indray satria niampy ilay fepetra momba ranomasina iraisan'izao tontolo zao de hoe misy fiheverana koa ireo rampotany. Ho asehontsika eo ihany ny sary amin'ny fahitalavitra hoe aiza moa zany rampotany. Dia asehontsika aloha le mangataka ny teknisiana ampisehoany le sary Madagasikara io ka am'le akavanana misy an'ireo teboka mavomavo ireo le nosy manodidina any Madagasikara ireo de le atsimo ary no hoe ranomasina ao amin'le rampotany mbanina n'iny rampotany iny Madagasikara. Ka ny totalin'ireo araka ny lazaiko teo de 4 ny velarany Madagasikara ny velarany. Ary Madagasikara zany raha eo anatrehan'ny zao tontolo zao de tokony manam-piandrianana amin'io. De ny tokony ataony ireo ny mpitondra perinasa zany de hoe mametraka ny fiandrianana io fa tsy hoe miaraka midinika ny la Frantsa fa hoe mametraka mazava tsara hoe aizaka hatraiza ny ranomasin'i Madagasikara de io efa naseho taminareo io. Zay zany hoe ny tokony takiny ny malagasy ihany fa tsy hoe fiarah-mitatana mihitsy. Rehefa mazava mipetraka mazava tsara ireo hoe eto ka hatreto sy arika hatraty ny ranomasin'i Madagasikara, zay vao midinika hoe iza ny firenena hiaraka anao azy ary inona avy no atao. Zara mandeha lavidavitra kokoa noho izay satria io ranomasina io zany hoe velatra be mihitsiny. Dia mety hisy fanararaotana ataon'ny fitondrana sy ny firenena hafa eo amin'ny fitrandrana ny arenao ka hoe tokony ampiarina ny fitsinjaram-pahefana amin'izy io. De hoe merina na tsy manana imerina na tsy manana sisin-dranomasina tokony hanana anjara velarana ranomasina amin'io. Rehefa natao ny kajy de tokony hanana anjara mpiandranana amin'ny velarana eo amin'ny 4 kilometatra toradroa eo imerina. Fa ny jerena an'izay de rehefa voafaritra tsara ary eken'ny firenena mikambana ny velarana any Madagasikara. Zay tsika eto an-toerana vao mifandinika hoe ahoana ny zarantsika azy. Mbola ho avy zay fa ny tena mbola olana aloha zao de ny famerenana an'ireo nosy ireo. Ny firaisamonim-pirenena dia nanao ataontsika hoe fanambarana niaraka ny ombonana ihany koa 700 ny fikambanana nanao soni amin'ny ataontsika hoe fanambarana lavalava ihany moa lay
fanambarana navoakan'izy ireo fa rafitinina dia tsotra fotsiny zahatra andresahany hoe mitsodrano ny délégation aloha izy ireo fa kosa mametraka tsara fa ireo délégation malagasy dia hidinika any français ireo dia tokony hijery ny tombontsoa ambony ny firenena ary hitaky ny famerenana manontolo tsy miara-mitantana an'ireo nosy malagasy ireo. Zay zany no atao hoe navoaka ny firaisamonim-pirenena. Eto ianao Andrimbe, Merina, Andriamahary, Hamonina, ianareo teo anivo ny Antenimera ny Ray aman-dreny ihany koa. Raha tsy diso dia efa nanana ny position na ny fanapahan-kevitrareo makasika ireo nosy ireo. Inona ny azo ambara amin'ity alina ity? Ny voalohanteny aloha dia miara-miory amin'ny fianakaviana Rabetafika sy ny fianakaviana Ranjeva izay namohy ny ray aman-dreny reny izay vy nangadina hitana an'ity atao hoe Ilzepatra nazahoana an'ity tany malagasy ity. Anisany teny ray aman-dreny nomena ny zokiolona ho ampitaina ho amin'ny zanaka, ho an'ny zandry olo vainjafy ny arena napetraka izy ireo. Mazava ny fanapahan-kevitra momba izany ary matsiaro izany loka vita ny ady nataon'izy ireo. Inona le ady? Tamin'ny 12 Desambra tamin'ny 1770 dia nisy ady lehibe tany amin'ny firenena mikambana hoe iza no tena tompony ireto nosy manodidina ireto. Ny bodony frantsay izany nosy izany nanomboka tamin'ny fotoanany fanjanahantany, tamin'ny fotoanany atao hoe lava mandraka tiny ny androany. Tamin'io fotoana io tahakany hoe nisy baolina kitra goavana be tao amin'ny firenena mikambana dia ny malagasy ny frantsay no miady baolina hoe aniza ny tompony ity tany ity, reto nosy reto. Rehefa natao ny fitsarana mpitsara international le baolina firenena maro samihafa dia mivoaka ny didim-pitsarany arbitra manao hoe avy reny amin'ny malagasy io tany reo nosy ireo araka ny lalàna zay napetraka. Pahay lalàna mialatsiny milaza an'izao zavatra zao professeur Ranjeva Raymond izay anisan'ny sangany ny pahay lalàna ary tsy vitan'izany ihany fa taty aoriana izy lasa mpitsara iraisam-pirenena mikasika ny momba an'izany atao hoe adi-tany sy ny sy karazan'izany. Efa navita ny fiarovana izy ary ny zavatra voafaritra tsara dia ny hoe no amafisina tamin'io fanapahan-kevitra io fa nalàna ireo nosy malagasy manodidina azy ny Republika Malagasy nomena amin'ny fahaleovantenany. Spian'ny firenena mikambana fa tamin'ny fomba mahavoafady tinapaka ny fanjakana frantsay samy rery no nandrombina nyreo nosy ireo arbitrairement. Ny Republika Malagasy zany dia mandringa fa tsy feno ny fiandrianany amin'ny fizakana ny tany manontolo na sandratra haleoteny. Koa mandringa ny Republika Malagasy tsy maro toerana rehefa voaza tanteraka ny fiandrianany fanjakany amin'ny fizakany ireo tany manontolo dia ny tany be ny nosy Madagasikara sy ireo nosy manodidina. Mariana tsara
fa tsy feno ny fiandrianam-pirenena sovranité nationale, tsy matapaka ny raharaha-pirenena araka ny tokony ho izy ny fanjakana malagasy, fa mbola ny frantsay no mitantana amin'ny ankapobeny. Noho izany efa mazava ny nambaran'ny mpitsara baolina international tamin'izany fotoana izany hoe any malagasy io avy reny ary tsy misy atakandro, ataovy ny famerenana azy. Vita ny ady baolina, raha ohatra zany hoe adiny Barea sy ekipan'ny Frantsa raha baolina ny resany, de tonga de nioraka daholo ny mamasina rehetra ka manao hoe naresy isika malagasy. Zany hoe raha misy fandresena goavana izay azo malagasy teo amin'ny tantara ny firenena frantsay sy malagasy nanomboka tamin'ny colonisation ka mandrakehitriny, de io fotoana io no fotoana tokony hiarahan'ny malagasy mioraka hoe naresy isika ankehitriny nefany de mbola tsy taterahana ny famerenana amin'ny malagasy madiodio izany, ary mbola mibodo ny fitantanana ny ireo nosy ireo madinika ireo. Ary miala tsiny manao azy mazafady fa nanosy lehibe ty ary dia mbola fitantanana izay atao hoe mandringa mba tsy ilazako hoe frantsay no mitantana azy. Idiratsika zay rehefa avy eo fa zava-dehibe zay teneninao faran'izay. Tsy aivokany alao tsy aivina amitsika hoe iza daholo ireo délégation zany izay mandrafitra ireo délégation malagasy zany ho an'ny la Frantsa zany fivoriana faharoa ny Vomera iraisan'ny frantsay malagasy momba nosy ampela, ny nosy kely, ny nosy sambatra Ile Glorieuse moa zany io, ary ny nosy Bedimaky. Ireto ary mandrafitra azy aloha zany veriko kely le izy mba ho fantatry ny rehetra zany. Ny ministre ny raharaham-bahiny malagasy, ny docteur Sata Rafaravavitafika, eo ihany koa docteur Matante Paubert, izy dia ministre ny Jono, sy ny Toekarena Manga honorable Rakotondrazafy Lalatina Henriette Loolona eo anivon'ny antenimieran-dolona. Eo ihany koa ny vice amiral Ranaivo Seno Antoine de Padoue, izy indray dia eo anivon'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainjafy, mpanolotsaina moa no asany ao zany. Docteur Tendrazana Arvelo, izy indray dia mahasoivony Madagasikara eo anivon'ny firenena mikambana any Genève. Eo ihany koa ny secrétaire général ny fedidina ny Republika Lefitra Andriamatoa Andriamaolidina. Eo ihany koa ny tale général ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena eo anivon'ny ministera ny raharaham-bahiny Ramatoa Rabemananjara Eliza, ary ny fahavalo farany zany ao anatin'ny tia dia ny professeur Ranarjona Erilistina, izy dia tale général ny fikarohana scientifique eo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana scientifique, mitodika avy hatrany any amin'ny Père Prosper Ratovo Mananarivo. Reo ny délégation nandrafitra n'izany dinika any la Frantsay izany. Tonga de tsotra be ny fanontaniako, inona ny andrasana amin'ireo ary avitinina ireo raha ny filohan'ny repoblika sy ny filohan'ny repoblika anankiroa, tiako tena ny filohan'ny repoblika malagasy sy ny filohan'ny repoblika frantsay azy efa niona teto amintsika. Tao aoriana izay no nanao ny conférence de presse ny président frantsay ny teny hoe hidinika mahakasika amin'ny fiaraha-mitantana izahay. Misy lafin-javatra aloha roa mariako amin'ny zavatra niseho teo amin'ny firenentsika. Ny voalohany le hoe efa nomeny ny rafitra iraisam-pirenenantsika io nosy io, ary ny fanambarana nataony zareo de milaza mazava araka ny lazaina teo hoe antsika le nosy, de tokony nioraka tsika araka ny tenenin'ny ray aman-dreny teo, nefa nisy oraka veta amin'izany. Zay le fitiavan-tanindrazana teo amintsika zany rehefa nakatoaviny zany araka le hoe fiandrianana io fizakamanana io.
de mametraka fantanina zany tsika eo anatrian'zay. Ny lafiny ray faharoa rehefa tonga teto ny filoham-pirenena frantsay Macron nyresaka ny huile zéparsio de tonga de nyteny mazava izy ny hoe tsy misy an'zany restitution zany, tsisy famerenana amitsika an'lay nosy fa cogestion fiaraha mitantana. De tsy nisy réaction koa tsika hoe diso fanantenana na nioraka. Dikan'izay zavatra manahirana no miandry an'ireo solotenireo eo anatrehan'izay. Noy an'le tsisy oraka ave zany fa de anaiky zay fanapahan-kevitra ataony la Frantsa fotsiny. De cogestion zany no dinihana de ahoana ny fomba anatanterahana an'izay. Misy lafiny anankiroa manko midikan'izay nampatsiahivina teo zay ary manana ny toerangeza be ny professeur Ranjeva amin'ny hoe fahaizany lalàna. Mandrakarivotsika eo amin'ny dinika iraisam-pirenena ohatr' zao de ambakain'ny olona foana amin'ny resaka lalàna. Misy pitsipitsy ny araka ny lalàna anambakan'ny olona antsika. De io lalàna io no ataon'ny olona référence rehefa miresaka de tsika nefa tsy mahafehan'le izy. Na convention io na accord io na inona io de voafitaka an'io foana tsika. Ny lafiny anankiray faharoa manahirana eo anatrehan'izy ity de zao raha ekentsika zany fa cogestion natao. Dikan'izay de ho lavitsika ve zany lay fanambarana na tsy fanapahan-kevitra nataon'ny firenena mikambana fa anao zavatra vaovao tsika. De inona ny dikan'izay ho an'ireo solotena andehany eo anatrehan'ny tolona nataon'ireo ty tanindrazana. Ny fitakinany tohizon'ireo ray aman-dreny tamin'izany fotoana zany tao anatin'ity convention ty ary indrindra eo anatrehan'ny tantara ho antsika taranaka teoriana zany hoe olona kanosa ve zany tsika rehefa midinika amin'ny frantsay. Ka miandro moa tsika zany fa rehefa miaino any lista nataona teo zany de mino marimarina fa misy olona mpahay lalàna afaka andinika ny pitsipitsy ny araka ny lalàna satria engany mba tsy convention vaovao indray no aterak'ilay hoe fifampiresahana sy fiaraha-midinika fa iverina foantsika am'izay déclaration nataon'ny ONU amin'ny Madagasikara io noho izany ny négociation de ao anatin'izay hoe antsika le fiandrianana, antsika ny fizakamanana, inona ary ny ataontsika. Tsika no mitady ara-miasa amitsika raha ilainy zany fa tsy ny frantsay no hitady ny mpiara-miasa aminy. Ka ny zava-misy mantsy ao anatin'io ny ayahany maro de le hoe so de karazana dinika kisaritsarina dinika fotsiny lay ho atao any fa ny tena zava-dehibe de efa vita amin'ny lamina. Ny antony mampatonga an'izay ny olona mitena an'izay de le hoe lay filoham-pirenena malagasy manana n'lay nationalité frantsay ary ao anatin'izay no hoe so de efa vita teo amin'izy mirahala mianaka lay fifampiresahana mahakasika an'io fa lay hoe fionana délégation mixte rotota de karazany lasa ohatrany hoe endriky ivelany fotsiny mba ampisehoana fotsiny hoe io fa midinika tokoa fa ny vokatry ny dinika mety efa tapaka meloa. Ary ao anatin'izay koa ny ayahany maro ao anatin'izy de hoe to karazana olona tompon'andraikitra miara-dia amin'ny fitondram-panjakana ny akamarony olom-botendry sy olom-bofidy ao anatin'izay rehetra izay zany. Ka inona no fanazavana entinao hoe mety mbola hanova inona zany io dinika io amin'izao fotoana zao? Ihany misaotra ny fanontaniana raha ny fahitako azy aloha de efa mifanaraka zareo fa aleo frantsay ihany no hitanan'ireo no ny resaka stratégie sy ny ekonomia zany. Raha nahita tamin'ny fanaovana ny fatserovana ny rara fa 7 sy arivo reny otrohatra de ilay filoham-pirenena perinasa zay olom-pirenena frantsay dia tena mahay mikabary mihitsy miseho hoe ty tanindrazana miado an'ny malagasy, miado amin'ny fahaleovantena amin'ny malagasy ny eto Madagasikara. Ohatran'izany koa ny kabarin'ilay ministry ny raharaham-bahiny tena hoe ao amin'ny teny ilana azy fotsiny nefa ny fandeny-javatra de tena hoe salaminy hoe fampiasonana fotsiny le kabary fa ny zavatra efa tapaka de hoe alao tazomin'ny frantsay ihany ny raha rehetra
eto Madagasikara. Taiza hoaiza amin'izay zany le hoe ampo-pirenena aiza hoaiza amin'izay ilay hoe tombontsoa ambony ny firenena sy ny vahoaka malagasy ny intérêt aiza koa ny tombom-barotra ao antsika ao anatin'izany. Ka zay le lazaiko hoe misy le fahaizana mikabary mampiesona fa le zavatra de efa hoe alao etin'ny frantsay Madagasikara. Ohatra zao ny lalam-panorenana hatramin'izay nge de miresaka fitsindraham-pahefana daholo na ny lalam-panorenana amin'izao fotoana zao ary kanefa tsy atao akory le fanatanterahana azy hatramin'izao. De vokany de mijanona ho zanatanin'ny frantsay ihany tsika hatramin'izay ka hatramin'izao. Ohatra momba nyity ranomasina ity na momba ny tantarany taranaka merina mantsy satria ny foto-kevitry ny frantsay eto Madagasikara hatraminy nazahoany amin'ny Madagasikara de hoe tsindriana amin'ny merina eto Madagasikara mba tsy afaka hetsika. Ny fahitako azy dia raha hoe nanana mpiandrianana merina teto merina tamin'izay tsy ohatran'izao ny fandrosoan'ny merina fa lasa lavitra kokoa ary dia manaraka koa ny fandrosoan'ny Madagasikara rehetrarehetra fa hatramin'izay ka hatramin'izao mbola misy io fanindriana taranaka merina io amin'ny endriny hoe potena maha izy azy, tsy avela iseho maha izy azy, na ara-kolotsaina zany na ara-pizanjana zany tsy avela mahafantatra amin'ny maha izy azy de manjary miazoazo eo amin'ny fandraisana andraikitra rehetra amin'ny tanindrazana. Dia ny fampianarana koa raha toy izany. Ohatra zao ny raha tia momba ny ranomasina ity rehefa mahavita baka ny mpianatra de tokony mahafantatra tsara hoe aiza ka hatraiza ny faritra amin'ny masin'i Madagasikara, ainona avy mety izy eo. Raha mahavita BEPC ny mpianatra de tokony mahafantatra hoe aiza avaiza avy avaiza marina zany malagasy zany ny fotom-pirazanany hatramin'izay mangataka mba aseho kely le asehon'ny teknisiana le hoe tetidrora satria efa mandroso zao ny teknôlôjia sy ny fahalalana dia azo fantarina zany amin'ny alalan'ny tetidrora. Inona moa le tetidrora? Io le atao hoe DNA test, fitiliana ny DNA ka rehefa hita io de fantatra mazava hoe avaiza ianao. Misy le riatsinanana zao ty zao de olona anankiray satria tsisy mitovy ny olona tsiray, ny olona le hoe am'ty olona anankiray ty zao de 20 isanjatony mandrafitra ny vatany de avany Austronésie na le hoe Nusantara de ny 20 isanjato eo avany Afrika ary tsy vita an'izany fa ameny koa hoe faritra avaizany Nusantara avany Austronésie le izy ary faritra avaiza any Afrika. Eo zany mitomboka amin'izay zany hoe fahalalana le mahazy iza marina izy ahoana marina rafy-batany de io le hoe avarinao na avaria mamaritra anao zany kanefa tsy navelan'ny frantsay mihitsiny, tsy navelan'ny la frantsa mihitsiny hatramin'izay ka hatramin'izao hoe iresaka momba an'io ny eto Madagasikara fa raha vao hoe mipetraka ny hoe avaiza marina ny malagasy de ataony hoe zavatra sarim-pantarina zany fa azy idirana. Ny antony de tsy avela fantatra amin'ny maha izy azy le olombelona kanefa le maha izy azy io zava-dehibe amin'ny olombelona na ara-tsainy zany na ara-panahy. Inona ny ifandraisan'izay amin'reto le îles éparses reto zany? Ny tiako ambara de hoe misy fahalalana tokony zaraina na nampianarina fa tsy ampianarina mihitsiny. De eo zany le lazaiko hoe momba ranomasina zao de tsy ampianarina mihitsiny fa ny merina nge de taranaka ny teti-ranomasina taloha ary zany ranomasina zany de andry anisan'ny andro lehibe mamaritra ny maha izy azy na ara-tsaina mampanahy io na ara-pivelomana. De nefa tsy navela afantatra an'izany ny aty aoriana na de mbola mipetraka ao an-tsainy ao ihany ary
satria ny teny nitondrana ny lova avy amin'iny faritra iny zany a de mbola mipetraka tsara ao anatin'ny teny malagasy. Raha ohatra zao tsika manisa hoe isa roa telo efatra dimy enina fito valo sivy folo de ohatran'izay ihany ny fanisany any Malaisie, any Indonésie, any Philippines, any Taiwan. De taty aoriana moa ny ampy ny voambolana, ny ampy teny nentin'ny arabo, nisy fitritsykely nentin'ny afrikana, fa ny tena betsaka koa de ny voambolana nentin'ny européana, ny anglisy sy ny frantsay zany. Ny anglisy moa tena nametraka betsaka mihitsiny tamin'ny alalan'ny fitoriteny. Soa ihany fa voadika tamin'ny teny malagasy ny baiboly, fa raha tsy voadika tamin'ny teny malagasy talohany namezana ny Madagasikara ny frantsay de ho simba tanteraka ny kolotsainy tsy niverina tamintsika. De voazo ny frantsay zany Madagasikara mifanarahany zareo omenany frantsay Madagasikara fa tsy menany anglisy de zavatra nataon'ny frantsay mihitsy fanampitena kolotsaina tsy mahazo mena toerana araky ny tokony ho izy ny teny malagasy sy ny teny anglisy. Zany zao de tsy fantarina de tsy nampahafantarina. Iverena kiany zareo fa aveo professeur fa todika kely atao amin'ny Andrimbe ny merina aho. Misy zavatra nyteneninao le tamin'ny farany teo izy ianao hoe tsy ireo nosy ireo ihany no efa iaraha-mitantana sy manana olana ohatr'izay, fa lay nosy be, lay vatany Madagasikara be le naseho teo io mihitsy zany miaraka amin'ireo nosy kely ireo no hitanao amin'izao fotoana izao Andrimbeny Merina fa tao hoe efa iaraha-mitantana amin'ny vahiny. Tonga de aza vao ny hevitrao toy izao avy hatrany le fanazavana. Ny resaka amin'reto le délégation reto aloha le mandeha any, raha ny tena marina dia raha ny sitraponay dia isan'ny délégation tany ny ray aman-dreny professeur Ranjeva Raimond ao anatin'ny fahoriana nefa n'izy zao. Mety ho izay ary mety ho izay angamba no tsy na ndefasana azy tany, fa ny hevitra sy ny zavatra ny adivany kosany ny ambassadeur Blaise Rabeitafika izay fa notikorazana ny anabaviny izay vadin'ny professeur Ranjeva tsy fanosahosana fianakaviana mialatsiny fa nametraka zavatra lehibe fandresena sy ho an'ny merina fotsiny. Mariko tsara zay ny fandresena tamin'ny 12 décembre 1979 fa fandresena ho an'ny nosy ray manontolo malagasy ray manontolo ary tsy mivalapary ihany. Misy fanazavana nataony ray aman-dreny mompera momba mivalapary no ranomasina mivalapary efa mihoatra mihitsiny ny fiarovana natao tamin'ny 12 mars 1979 io, ary efa nambara ny firenena rehetra eran'izao tontolo izao, na sinoa io, na araby io, na rosianina io, na amerikanina io, niaraka nitehaka daholo hoe anareo io mariana fa tsy izy mirahalahy ihany no niaro izany, fa mariko eto fa tamin'ny 12 décembre 2007 dia nivory tao lapa tao Isoraka ny tsy ny ray aman-dreny teto Merina ihany fa ny ray aman-dreny avy amin'ny faritra maro samihafa. Reto ny lista: Masina ny tanindrazana fivoriana momba ny nosy malagasy tarihin'ny Andrimbe ny Andriana Amonina Randrimary 12 décembre 1979 12 décembre 2019 efapolo tatao aoriana. Ny joro ireto olona reto tsy ny eto Merina any alao azava ny resaka fa manerana nosy de samy nandonda tabatra hoe any malagasy io araka ny didi-pitsarany mpitsara baolina
tamin'io 12 décembre io. fa naresitsika ary tsy misy prolongation tokony atao tsony. Fa le mbola tsy ampy angamba ny internet sy ny serasera tamin'izany ka dia tsy niseho loatra le fahalalana ny vaovao. Fa io zany raha ny tena marina dia tokony aposaka amin'ny aino aman-jay ray manontolo tsy hakanavaka. Ary zay niafatra ny Papa Ray Masina Léon XIV. Apesao amin'ny zavatra tena fiarovana marina sy ny tsara, zany soatoavina zany, ny serasera. Ary aoka apesaina tsy ho anna fanapitena ny zo sy ny ason'ny olombelona, fa ho fiarovana. Afatra lehibe ho ampikirakira ny vaovao zany. Dia mariko eto zany, tsy ny olona anankiroa na merina ihany no mitaky an'io ray aman-dreny eto merina ihany, fa ny ray aman-dreny rehetra ary tamin'ny fametrahana ny vaovao dia nisy fivoriana lehibe nampanantsony ny filohan'ny republikain Rajoelina. Ny hery malagasy rehetra ndray anjara tamin'ny fikaonam-pirenena momba ny nosy malagasy teny amin'ny CCI Vato tamin'ny Desembre 2024. Dia niaraka tao daholo tadidiko tsara mihitsy mbola teo ny filoha Didier Ratsiraka tamin'izay fotoan'izay ary ny zanany vavy no mbola nitantana azy. Ary ny ofakofanina ny saina hoe ny besiny maro tao nanao tatitra tamin'izay dia ny olon'ny akademia malagasy. Nanao nitatitra ny fanapahan-kevitra ny hery rehetra. Tao ny akademisianina, tao ny universitaire, tao ny tantsaha, tao ny olobe, hitako ny ray aman-dreny ara-drazana tety sy aroa tamin'izany fotoan'izany. Ka tsy resaka olona anankiray ity, tsy resaka fianakaviana anankiroa ity, azafady, fa resaka firenena. Koa dia makasitraka ny fijoroany rehetra tao amin'ny CCI Vato. Ary aiza io tahirikevitra io? Aoka tsy ny olona vitsy no andeha hitondra teny, andrava ny zavatra tapaky ny Nations Unies, ny firenena kambana. Ary efa eken'ny vahoaka ray manontolo tokony, raha ny tena marina, tokony tao amin'ny kianjan'ny Mahamasina no anambarana an'izany amin'ny fomba manitriketrika. Dia manao tapolaka, azafady. Amin'isika goavana be hoe raha tiantsika niverina ny fiandrianam-pirenena dia ny fitantanana ny nosy ray manontolo na nosy be na nosy malagasy majinika ireo. Le nosy malagasy majinika dia misy ny ranomasina. Io no natao hoe économie bleue, fiarikarena maitso, arena be dia be ny eo anatin'io. Manahoana ny fitantanana an'io niaraka tamin'ny frantsay nandritran'izay. Ary manahoana le économie verte, toe-karena maitso aty amin'ny tany lehibe, anisan'ny tany mamokatra indrindra raha ny tanitsika aty le tany nosy be. Niaraka ny tantana tamin'ny mazava-be amin'ny resaka ny partenaire voalohany fitondrana malagasy nanomboka tany amin'ny colonisation sy ny fanjanahantany ka hatramintsika amin'ny teny zao, ao ny amerikanina, ao ny rusianina, ao sy ny sisa. Fa ny frantsay no mpiara-mitantana hatramin'izay ity nosy be ity, dia le nosy kely io. Dia mialatsiny nanahoana ny toe-karenantsika miara-ny tantana an'izay. Mialatsiny fa misy boky ity. Boky nosoratan'ny tamin'ny enimpolo taonan'ny jésuite. Dia nisy manao azafady nisy lahatsoratra nosoratany mon père Abdon Ravitson, zay mpahay tantara eo amin'ny katolika ary lehibe séminaire. Zao no teneniny. Exactement 60 ans après l'indépendance, en cette année 2020, tamin'izany fotoana zany, l'économie malgache est encore loin de décoller. Une grande majorité de la population vit en dessous de seuil de pauvreté. Il est évident qu'une telle situation touche aussi la vie de l'Église à Madagascar. Sy ny fiainam-piangonana ihany amin'ny voakasika an'ity, fa ny fiainam-pirenena rehetra, tsy mbola ny décoller ny économie verte, ny toe-karena maitso sy ny toe-karena
manga fa faran'izay mahantra eto ambony tany ny vahoaka malagasy ao anatin'ny arenany ranomasina goavana sy tany maintso manan-karena dia zay iray mandreny ara-drazana zay nijoro eto. Mety misy mijoro any ambadika any ka manao resaka hoe andao hiaraka hitantana, fa ny iray mandreny ara-drasana zay miaraka nanao sy nisy teny amin'nisy ese hivato de milaza fa fitantanana nampahanitra ny vahoaka malagasy ny fitantanana ny tany be sy ny nosy kely teto am'ty nosy any Indiana ity. De toy iza koa avy hatrany any amin'ny fanontaniana makany amin'ny Père Prosper le izy hoe misy zany tena milaza hoe inona moa maimaika atsika aka an'ireo nosy reo, satria na ny arena eto amin'ity nosy efa eto misy atsika tsy alain'izan'izy ity ary am'izao fotoana zao tsy voatantana araka ny tokony ho izy, tsy voazara araka ny tokony ho izy, de hoe omena atsika ary reo de ho tafavoaka ary ve ilay firenena. Zay zany no ataontsika hoe faneho-kevitra ho an'izay mety hoe manohana ilay fitantanana miaraka amin'ny frantsay lizy fa hoe aloha ihany mba misy ohatran zareo frantsay mba miara mitantana ao de mba mandeha araky ny aiza ny fitaovana ary ozy izy aiza raha ny fitaovana raha meny ary io rapitso de aiza raha ny fitaovana anaovana an'io de maninona ary io. Nefany misy indray miteny aka fiandrianam-pirenena io koatran'ireo nosy rehetrarehetra alony anay hoe ozy ny sasany eny ary. Rehefa mena an'izay tokoa de ohatrany hoe tsy fahaiza mitantana niny dikany eto amin'ny firenentsika, fekentsika zany hoe tsy mahay mitantantsika, ny ananantsika iza tsentsika hitady aiza indray tsika de iza moa no mitantana, iza no mitantana. Zay ny lafiny anankiray voalohany. Lafiny anankiray faharoa de le hoe ny arena ananantsika samy hafa, aintsika ve mampiasa azy araka ny tokony ho izy mba hanasoa ny be sy ny maro eo amin'ny tanyntsika. De io tsika gisitra araka ny lazaina teo farany amin'ny tany rehetra nefa manan-karena. Enatra ho antsika malagasy nge zany, enatra ho an'ny tanyntsika zany, enatra ya sady mandroso izy, afaka mampiasa, tsy manana arena ohatrantsika izy nefa mandroso. De tsika manana tany be, arena be, ary mbola omen'ny rafitra iraisam-pirenena hoe io ny ranomasina anareo, io misy nosy ao anatin'io anareo de tsy haintsika manana azy, tsy haintsika mizaka azy. Ka fanamingeza be zany raha miverina amin'ny tantara ny lazain'ny ray aman-dreny teo. Mandrakarivotsika rehefa miaina to anatin'ity tany ity de adintsika le fifamatorantsika amin'ny tany sy ilay etaeta-pontsika ny androso. Tsy afaka androso eny an-danitra fotsiny zao tsika fa tsy maintsy mikasika amin'ny tany ny tongotritsika, io ny tany zay ananantsika. Ka fanambingeza be ny fitiava-tanindrazana ary everiko hoe vanim-potoana zao ho an'ny taranaka teo ariana ny sehoany ty zavatra ity, tsika mahalala n'ilay olana sy mifisehoany zany hoe vanim-potoana ngeza be mamelona ho amin'ny malagasy rehetra ny fitiava-tanindrazana, ary tsy afaka hiady an'io nosy iny efitsika raha tsy fantatritsika zany atao hoe tanindrazana zany. De le tanindrazana eto tsy le hoe nosy fotsiny, ary zay manko mahatonga ny olona mieritreritra an'izay hoe ty le tany be ty, fa misy nosy kely be deaibe manodidina antsika, misy nosy kely be deaibe miampy an'ireo iles eparsy ireo zay tsy haintsika mitantana azy. Mety alay-panahy koa izy angamba mitondra hoe mena ny vahiny reny fa tsy vitatsika, mena ny olona satria ny olona no hitondra fahampandrosoana eto amintsika, de tsika zany tsy mahay mihitsy zany atao hoe fahampandrosoana zany, tsy afaka eritreritra fahampandrosoana ny tanyntsika. De fanambingeza be zao atrehantsika zao zany amelomana indray ao am-pomy malagasy rehetra le hoe ny tanindrazana sy izay fifamatorantsika aminy de tsy ireo razana teo aloha ihany fa tokony ho velomin'ny taranaka teo ariana. Ary ny fahaizan'ny taranaka mampihitatra n'izay tantarany fitiava-tanindrazana zay mihoatra n'io sisin-drano masina kelyn'io zay ny tena fanamby atrehantsika am'izao. Ny rehefa nolazaina teo zao io hoe andeha ifampidinikytsika fiaraha-mitantana, ny frantsay ngeny azy efa mazavy efa ao izy mametraka vondron-tafika amin'ny fean'io, efa mametraka rafi-pitantanana an'io izy, le zone ty amin'ny oceane atlantique sy ny austral
mametraka ny fahazoi izy eo anatiny ao miaramila de tsika zany a nahazo an'lay fankatoavany firenena mikambana de midanaka fotsiny teo tsy nametraka zany tsika hoe misy lalàna zany a andraisantsika an'io de ametrahantsika ny fomba hitantanana n'io nosy io inona ny lalàna inona ny fomba iarovantsika azy ny administration sy ny sisa ny frantsay efa mazava ny sorony tamin'ny 1963 io rehefa voakitikitika le fiaramiasa amin'ny aty afrika de tonga de naveriny tany amin'ny métropole indray izy io tany be ny frantsa zany fa teo izy nankininy tam'le nosy la réunion taty de zavatra ohatr'izay zany a le ataontsika maivandanja eo amin'ny fomba iainantsika ny zavatra samihafa eto amin'ny firenena lalàna ny tantara ny politika ny ranomasina sy ny sistany ny fiaviantsika tsy fantasitsika de manaonao foana zany de mino ah fa na dia azo lazaina hoe tanora daholo leo solotena any zany naniritsika mba isy ray aman-dreny tena nafantatra ny tantara teo amin'ny firenena kanefa moa zany tanora daholo irariana mba tsy hoe ny zahay samy ao ampitondra satria tsy fanapaha-kevitra ho ana politika mandalo am'izao fotoan'izao io fa tena ry zareo ve na fahitanareo azy tsaiko professeur mety tena marina le tenanao teo hoe connecté am'lay tany amy teny frantsay moa zany tena hoe mifandray tanteraka am'lay tany ve le malagasy mitondra tsiraina iaby am'izao fotoana zao ka mafantatra zay tokony hotenenina amy fotoana tahaka an'izay rapitso io mafantatra zay tokony ambara amin'ny fotoana rapitso io sa efa misy zavatra voasoratra meloka amaky fotsiny tahaka ny bloky rehefa tonga eo am'lay fionana any zany le tiako resahana ahoana professeur mampatonga zay satria ianao zao teo ny teny hoe nisy tsika efa nompitehana trany amboalohany indrindraindrindra le niteneninao teo hoe ny merina moa tena isan'ny teneninao teo hoe nisy mifampitehana ny merina zay tiako azavainao bebe kokoa marina aloha hoe fa maninona ny merina no tena mpitehany tanteraka raha oharina am'ireo foko marobe eto Madagasikara maninona ny merina no tena mpitehana alohan'ny amaliko an'izay aloha de te hiverina kely am'le resaka hoe io ranomasina velatra be io ve te ho zakanareo fandrebirebena ny vahoaka zay satria resaka zo le izy efa misy fitsipika iraisam-pirenena momba ny hoe iza no mananjo amin'ny faritra dranomasina ohatran'izao ary efa voalamina daholidaholy de manana zotsika am'le sarina so teo hoe inefatra Madagasikara inefatra ny velara Madagasikara misy ranomasina io inefatra ny velara Madagasikara ny velarany le ranomasina any Madagasikara anjaratsika zany reo misy tsipitsipika reo professeur ia rehefa voatsipika ireny ka io zany a no tokony araky ny lazaiko tany ambolohany hoe any Madagasikara io na firenena manana tafika izy na tsy manana tafika mahery hitatana an'io de any Madagasikara io da tsisy idirany tsy tokony idirany frantsay mihitsy ny aloha fa hiteo ihany ny fandehany rehefa hoe ampiasa azy hoe izy fiarah-miasa ve ahoana zao hoe misy nosy ohatra zao hoe nosy ao amin'ny lakan-drano Mozambika misy anankiray angamo voatery frantsay no miara mitantana an'io e afaka manangana nge fitrandrahana miaraka am'le firenena eo ampitatsika Mozambika de le aty atsimo afaka manangana fiarah-miasa miaraka amin'ny Afrika atsimo amin'ny fitrandrahana azy fa nahoana no frantsay zay zany de le fanontaniana hoe maninona moa ny merina no hoe mpiteny frantsay satria fa hitany fa firenena taranaka manana maha izy azy tokony ho firenena de nefa tsy tiany tonga am'izay de mpitena hatram'izay ka hatram'izao mbola misy tamin'ny fiarah-miasa tamin'ny anglisy de efa nahitan'izay ny anglisy dia miara-miasa izy fa na de hoe tany amboalohany raha hoe ny faninanana ny ahazo zanatany de ny anglisy efa nanapa-kevitra hoe Madagasikara misy olona manana maha izy azy
eo miavaka eo amin'izao tontolo zao a dia tsy tokony atao zanatany fa tokony firenena iaraha-miasa fa la frantsa kosa hoe tia metraka amin'ny mahafrantsay azy amin'ny firenen-kafa dia tonga de mpiteny zay merina hatram'izay ka hatram'izao ohatra fotsiny zao ny am'izao fotoana zao ny fanaovana an'io anaty rovana Antananarivo io zay toerana masina voalohany amin'ny merina dia ataony hoe amin'ny Madagasikara fa nitandrona amin'izy io dia hoe tsy avela anana ny asiny ny taranaka merina ary tia misy zavatra hitako zany mampanahy ahy be mihitsiny fa hatramin'ny misy sapana amin'ny franc-maçon miara-miasa amin'ny frantsay mavitrika anapotika ny asymerina amin'ny fanaovana ny hoe rovio ho amin'ny Madagasikara fa tsy amin'ny merina zany ohatrohatra fotsiny zany de io zany mbola mitohy hatramin'izao ka mora aminy manao azy satria le taranaka merina tsy manana an'le mahafantatra ny hoe inona marina no maizy azy mbola toy eto amin'ity Madagasikara hatram'izao tena mihitsy ny asina sy ny sisa zany satria raha tafavoaka zany le merina hoe raha tsy mipotehana de ohatrany ahoana mety zavatra nitrany de ity merina ity nandroso lavitra be noho izao manaraka an'izao tontolo zao de niainga niaraka tamin'ny Madagasikara de manaraka koa ny foko hafa avy eo za aloha mino an'izay fa io le fitazomany la frantsa Madagasikara io zany a dia milafa fitazomany izy nge nambarany Galeny tany am-boalohany mihitsy de hoe tsy maintsy potehina ahetry ny merina ary amin'izao fotoana zao a de voafidiny daholo ireo olona miara-miasa tsara fifandraisana amin'ny la frantsa eo amin'ny fitondrana sy le dinika momba ny ranomasina io zany de ho hitantsika eo zay avoakany eo dia tonga de atsipiko zany fa hoe tia ranomasina Madagasikara ty de tokony fantatry ny mpianatra rehetrarehetra ny olona rehetrarehetra fa tsy ny mpianatra ihany de anaovana an'izany de nanao an'ity porte-clé ty zay fitondrana lakile zany mba mampiseho an'le ranomasina mba fantatry ny olona ka io ve no edivany zareo any Paris any sa le fiaraha-miasa hoe le fanomezana tombonany any la frantsa foana ny zava-misy Andriamatoa Andrimbe Andria Mahary de isan'ny nanaitra ny rehetra ilay fanambarana nataony filoha Komoriana teo amin'ny CCI nandritra ilay fionan'ny COI feona tapony COI moa zany teto amintsika zany commission de l'océan Indien teo izy teo ny filoha frantsay teny mihitsy izy hoe anay Mayotte tena hoe efa nisy ny fitsapakevim-bahoaka tao Mayotte namoaka hoe hiala tsy hoe hiaraka amin'ny frantsay ny Maoré tao anatin'izay fasahina lehibe any anefa zany hoe vahoaka efa nanao fitsapakevim-bahoaka mbola sany teny teo maso filoha frantsay zany filoha Komoro zany hoe anay Mayotte ny atsika vahoaka mitaky an'le nosiny hatramin'izao na le nosy kely manodidina kely ireo sakatisiny sisa mitabataba daholo hoe ifampiresao aminay iza marina le ho avy atao aminay de ho amidy marina ve zay ty sa ho aofa sa atao idiny satria tsy mazava tsy misy zavatra mangarahara ny atao ao anatin'izay rehetra izay fa ny filohatsika eo mason'ny filoha frantsay tsy nasa nangataka na nresaka na nanisy resaka kely akory an'izany resaka hoe ils et par zany eto amin'ny tantsika ary isika zany io ihany koa le filoha frantsay eo le filohatsika inona za moa ny antenaina amin'izany fionana any amin'ny 4000 kilometra moa zany France mbola tsy tonga tany aloha fa tsy fantatra roviana no any
fa zay le tiako tenenina hoe mba hametrao kely hoe ahoana fahitanao azy Andrimbe, isy fanantenany raha ty sa de tena fandrebirebena saimbahoaka. ia tena tsorona ny resaka dia zao hoe mialatsiny am'le fitenenana hoe vendrana veny malagasy, mialatsiny am'le fitenenana ka tsy mahafantatra ny tokony atao. Tsy misy akademisianina ve eto, tsisy mpampianatra ny université eto ve, tsisy mpampianatra any amin'ny sekoly ve eto, tsisy ray aman-dreny ara-panasy ray aman-dreny afaka hiaraka entana ve eto hoe manao hoe antsika ny tany. Tsy resaka merina ihany ty, manao azafady zoky ray aman-dreny, marina fa eo ny merina, fa misy ny firenena rehetra samy manana ny asiny maizy azy, ary raha samy joro ny ray aman-dreny tsirairay avy, na ray aman-dreny ara-panahy, na ray aman-dreny ara-drazana, na ray aman-dreny eo amin'ny lafiny akademika any amin'ny sekoly, manentana ny hoe na resy isika tsika ny tompony tany fa sy ny vahiny aloha. Ampy ve izay fanentanana izay? Mety angamba misy vavabasy kosa mampatahotra. Misy manana tany be tsika raha le tany be. Manaona moa ny sécurité na ny fandriampahalemana any ambanivohitra. Ny any ambanivohitra nge tsy afaka mamokatra nge zao hoe, satria nahoana tsy misy miaramila mba miaro azy, fa aty Analakely daholo miaramila n'inona aty Analakely. Manao azafady fa fomba fijery zany zavatra. Ny tany any ambanivohitra manaona ny fananatany, mora ve ny fananatany amin'izao fotoana zao? Manaona indray ny any amin'ny ranomasina, mba firy ny sambon'ny malagasy afaka hiaro ny sisitany, de hoe tsy manana faharatatsaina ve ny olona malagasy sa ny komorianina azafady mahay miaro ny taniny, ny maorisianina mahay miaro ny taniny, de lasa ny malagasy ny mahantra indrindra eto ambony tany, eto amin'ny tany manan-kareny. Petraka ny fanontaniana ho antsika rehetra, vavabasy ve ny mampatahotra? Mialatsiny ahako resaka nga. Mila Paul Kagame, mila Ibrahim Traoré, malagasy ty zavatra ty, na akademisianina io, na mpampianatra amin'ny université io, na mpampianatra any amin'ny lycée io, na ray aman-dreny ara-drazana io, na ray aman-dreny ara-piangonana io, tokony hiaraka anome hoe ampijoro ny rariny sy ny hitsy ny marina, zay sotoavina zay, hoe arovi ny rariny, aza atao ho an'ny olombitsy sy ho an'ny vahiny ny soa eto amin'ity tanyntsika ty. Zay natao hoe marina sy tsara, ka tokony hifanakalo, tokony hifametanana, ary tokony hifampiantaanta izany atao hoe tondro asina izany, zay miaro ny soa iombonana, ny tokony hijoroany rehetra, ray aman-dreny rehetra tsy hakanavaka, fa raha manam-paizana manana ny faizantsika. Mopera, inona ny hitanao hoe mampatonga an'izay soa iombonana sy ny tombotsoa ambony ny fireneny izay atao ohatrany hoe lasa resaka fotsiny, fa ny anatin'ny tena asa tsy de tena hita taratra loatra ny indrindra, ka hoe ny fanapahan-kevitra goavana mety hoe raisin'ny mpitondra sy ny manam-pahefana moa zany ho an'le firenena sy ho an'le vahoaka. Misy lafiny anankiroa azo hijerena azy. Ny voalohany raha mpifandraisitsika amin'ny tantarany ty nosy kely ty sy ny fahaleovantenantsika, de misy lalàna ilay voatalohany nazontsika ny fahalevantena, ny frantsay efa nametraka n'ilay convention de coopération iny nefa lalàna rehefa avy teo, de taony lasitra rehetrarehetra hitondrantsika ny firenena. Ny mpitondra rehetra zany rehefa avy eo lasa saritsariny, mba tsy ilazako hoe sarobakoly, zay nanatanteraka an'izay. Satria efa isaky ny manao lalàntsika, isaky ny mandefa manam-pahaizana izy, isaky ny misy dinika atao,
ny anazy efa mipetraka de tsika malagasy zany a zay le nataoko tariam-piantohana hoe io convention na accord na lalàna io a no mamitaka atsika foana zay ny ray voalohany lafa ny anankiray faharoa hitako hoe mahatonga an'izay a le finiavana ara-politika mba hifototra am'le hoe ny tanindrazana ny sombonana ny piray tanindrazana no jerena ataoko fa raha nametraka ange zany ny frantsay hoe ataovy repoblika ny hitondra eto aminareo a de nitodika ho any amin'ny vahoaka ange zany todika ho an'le soantsika nefa zany a ateto nefa rehefa mandinika ianao a le rafitra repoblikanina mihitsy ny lasa mampaharina atsika ny fahasalamana ny lalàna ny fanabeazana ny rehetrarehetra mihitsy a ohatrany tsy natao ampanjary ny zavatra zay atao eto amintsika de tsika nefa araka ny tenen'ny ray aman-dreny teo de le hoe tsika ve zany de tena tsy mba natao isaina mihitsy a izay mahasoa antsika izay mety ho antsika de miaraka manapa-kevitra n'izay ilaintsika eto amin'ny firenena de ataoko fa zay no banga am'ilay fitiava-tanindrazana sy ny fikarohana samy hafa hoentina mitaiza ny tanora mitodika amin'io tanin'io teo moa anao nametraka an'le hoe connecté ve tsika amin'ny tanitsika fa rehefa dinianao ny olona zao efa ny tanora indrindrandrindra connecté amin'ny any velany te hitsoka amin'ny madagasikara daholo satria maninona tsy mahasoa azy tsony le tanindrazana mampahatra azy le tanindrazana ary isaky miresaka madagasikara de tsy fambiazana de ny mpitondra ihany no mahita fandrosoana eto fa ny vahoaka mahita fahoriana ataontsika ahoana no hiatrika an'izany a raha ohatra reo solotenyreo a mbola tsy ahatsapa hoe lay tanindrazana imbonana sy le malagasy piray tanindrazana no arovana na aiza alehany mivantana moa fandarantsika misy fanambarana ihany koa zao ty aloha milatsaka ozy anao misy mpampianatra ve tsisy mpampianatra université ve ty misy fanambarana avy amin'ny CSS a na ny fikambana ny ino moa zany ty mpampianatra pikaroka zany fanambarana mahakasika indrindra ty ilze pars ty a vakiko le fanambarana zany hoentsika ny atokantrano satria mivantana fandarana tsisy raha teo fampalalam-bavao mbola tsy rentsika tao anaty vovao ty fa eto amin'ny fandarana zany no makitsika azy eo anatrea ny kiondalana nalova amin'ny firenena hoy ny fanambarany ny CSS natanterahana ny dingana ho fitakina aradrariny sy ny famerenany fitondrana frantsay amin'ny tompony de ny vahoaka malagasy ireo nosy malagasy manodidina madagasikara na ny ilze parsa de mivantana sady mahitsy ny teniny CSS sampanantananarivo fa famerenana manontolo amin'ny madagasikara andreo nosy ireo no voto atindresaka atao akoatr'izany ihany koa de namafisina izy ireo fa tokony andoha onitra amin'ny malagasy ho tambo ny fibodony andreo nosy manodidina ireo nandritra ny 30 taona mahery la Frantsa adika ny CSS sampanantananarivo ho famadiana ny tanindrazana iombonana raha toa ka mbola misoratena ho tompo tanindrazana ihany la Frantsa ny mbola fivoizana ny teny hoe fiaraha-mitantana na avy amin'iza na avy amin'iza na inona antony zany milaza zany CSS fa raha mbola fiaraha-mitantana dia asokajian'izy ireo famadia tanindrazana avy hatrany zany aoka ny vahoaka malagasy mba irahina ary tandro toy ny anak'Andriamaso ny fiandranam-pirenena malagasy mba tsy ho matomomboka ny tolona nataony ray aman-dreny izay niady ho an'ny fahafahana sy ny fahaleovan-tena pirenena marina eo mpamaranana ny CSS de mampatsiahy fa efa nanambara ny heviny momba ny manosy malagasy ireo firenena mikambana koa manaitra ireo sampandraraha voakasika izany amin'ny fampanajana ny asan'ny rafitra misy manao sonia-zamo ny CSS sampanantananarivo androany 7 jona taona 2024 zay zany ny teny mpampianatra pikaroka eny anivon'ny université Antananarivo professeur dia misaotra ny anareo pikaroka sy mpampianatra ao amin'ny CSS amin'izay fanambarana zay eto dia miverina am'le resaka hoe fitakiana nosy zany voalazanao teo hoe Comore zao dia nijoro amin'ny heviny izy dia volana vitsivitsy koa zay de nisy firenena afrikanina anankiroa tsy mifanaraka tamin'ny hoe izy ny tompon'le nosy ary an-dranomasina ary de Guinée sy Équateur zay dia tsy mifanaraka moa zareo de netiny
teo amin'n'ivony firenena mikambana ny raharaha dia namoaka feikevitra ny firenena mikambana de milamina hoe ireo nosy reo a dia any Équateur fa tsy any Guinée. De eo zany le tiako ambara hoe tokony ataon'ny malagasy nareo toka lasany dinika reo a de izay le hoe fitakina amin'ny firenena mikambana hoe ty ny faritra masiny Madagasikara. Professeur Jona Andrenarivo moa de efa namoaka ity le nation teo hoe iny le izy fa tokony amoaka ny azy koa ny fanjakana. De hiteo ihany hoe mitovy amin'io sa miova kely sa ahoana marina raha ny hevitry ny firenena mikambana zany fa tokony takiny io. Misy zavatra anankiray koa tokony hoentiny eo amin'ny firenena mikambana ny fanamelohana any la Frantsa no fanapotehana ny merina ataony hatramin'izay ka hatramin'izao. Raha ny tena marina zany, raha mieritrerina zany tsika de hoe génocide tsy voatery hoe olona be deaibe nyray vonoana akory hoe vonomoka fa le fanapotehana amin'ny maha izy azy ny merina dia ethnocide mazava tsara mihitsiny no ataon'ny la France hatramin'izay ka hatramin'izao. Ary ny ethnocide sy ny génocide eo anatrehan'ny fitsarany iraisam-pirenena de eloka amin'ny zanak'olombelona mitovy leta. Ka io zany a resaka an'izany a zao a de gaga ny olona fa hoe misy an'izany anga tsy fantany koa hoe misy eloka ataon'ny la France ange amin'ny merina eto Madagasikara. Tsy betsaka amin'ny mafantatra an'izany, mety tsisy mafantatra vao resaka eo amin'le boky navoakanay zany le hoe le valopitsaka fa tsy misy mbola sahala amin'ny hoe nohon' le fifehezana na ny hoe betsaka ange na mpanao politika na ny olon-tsotra iresaka zany merina zany de efa matahotra satria napetraka ho resaka mampatahotra an'olona izy io. Sahala amin'ny hoe olomeloka foana zany ny merina. Betsaka ny misy ny zavatra efa nataonay na mbola tsy resahako eto zany a fa nay zany ara dia manao ethnocide ny la Frantsa eto ary malagasy any no betsaka no ampiasainy amin'izy io. Zay ngamba no verina kely mopera tamin'le fanambarana tao CSS teo tsy CSS Sampanan-Tanarivo ihany nanao fanambarana fa mi CSS le fanambarana milaza hoe tsy mila n'lay fiaraha-mitantana fa avy reno amin'ny malagasy ny nosiny. Ianao moa sady tony an-dahatsoratra ny gazety La Croix mino fa mikirakira nireny fanambarana maro samihafa ireny ko fa raha mahakasika izay fanambarana hoe tena kategorika zany tena hoe mitaky zany le karazana olona manam-pahaizana sy manamaizy azy ny lafiny rehetra mihitsy hoe aleo hiverina amintsika le nosy. Ataoko fa mazava be zay satria raha vao miresaka co-gestion-tsika anao fanarahana momba an'izany de lavitsika ilay fanambarany ny ONU. Ny zavatra miandry atsika nefa de tokony hoe ho atao lalàna eto amin'ny tanitsika ary ho fantatry ny raisam-pirenena fa efa antsika le tany ary mizaka manantsika eo anatrehan'izany. Zao dingan'izao nefa tsy zay le atao ary indraindray ianao alay mpanary efa mijery ny délégation de ohatrany hoe manampahaizana scientifique manampahaizana an'izao mety hidinika zany any hoe biodiversité an'izy io ny arena kibony tany ao sy ny sisa de ny frantsay nefa efa tompony efa manana sehatra fanaovana fikaroanao izy fa inona ny itsika ao nampanjono kely amin'ny sistany reny izy angamba tonga ao maty ao de tsy afaka alaintsika akory tsy hitatsika akory hoe nataony aiza de zany zo zany no vohososy raha to diso ilay ataon'ny solotenatsika makany ka isaorana be deaibe ireo tompon'andraikitra samy hafa amina ONG amina société civile ny manampahaizana sy ny sisa ny ray aman-dreny ara-drazana ny atoko politika de misy fifoazan-tsaina miaraka zany ho an'ny malagasy rehetra ny rarina araka ny teny professeur teo de hoe ho tonga
amin'ny malagasy rehetra mihitsy a zay fifoazana saina ara-panahy zay a fifoazany fitiava-tanindrazana ao aminy de samyba mijorotsika hoe tsy mety ny zavatra oatran'izany raha milafiny ray zany de hoe manohana an'ireo délégation sy mitsodro anazy fa milafiny anankiray araka ny tenen'io fanambarana io de le hoe eloka eo anatria ny fitiava-tanindrazana ny fanaovana zany de mitovy amin'ireo mpamadika fanekena zany hoe cogestion cogestion zany fa hono le izy ve tena fantaniko tenyny français atao cogestion le izy fa reo délégation ndreo ve tsy afaka amin'ny teny hoe zay tsy manaiky an'izany fotsiny rehefa ohatra ka tsisy nininona tapaka de mody tsy fantatro moa raha nana fahasahina satria zay le tam'le hoe iny Macron tonga teto ny teny hoe tsy restitution fa cogestion de zareo teo daholo samy tsy nanao réaction de manaiky izy zany zao andefa solotena hanao dinika momba ny cogestion dikan'zany tsy manana hevitra hafa izy tsy fantatro lova za mieritreritra n'zany hoe manana hevitra hafa ve moa izy tsy efa tonga de niady hevitra nandefa taratasy nanao fanambarana niatso ny olona hoe inona no ataontsika fa zao zany le izy voaka malagasy ahoana ekentsika ve zany fa reto ny solotena ao alefantsika any fa zao zany le izy andefa solotena ho angady tsy matapakahatra raha ohatra hoe ny filoham-pirenena efa manana ny heviny ao anohatra ny filoham-pirenena ve reo rehefa tonga any fa nevitra voaka malagasy koa tsy voatery hoe fatarina ohatra ny ona maro ny hevitra ny telopolo tapitra izy andrimbeny merina eny toko alao hitsangana mihitsiny ilaza ny fanambarako tsorona amitsika fa tsy maintsy hovana ny rafitra izay nampahantra malagasy izao no fotoana ijoroana na mpampianatra any amin'ny université izy na mpampianatra any amin'ny ambaratonga fototra na mpitondra fivavahana fiangonana zandrina izy na fiangonana zokiny na ray aman-dreny ara-drazana etomerina na any amin'ny faritra na evelona iza na iza samy malagasy tompony tany isika avereno amin'ny malagasy ny tany fijoroantsika no antokana atonga ny malagasy ho sangany aty aminao siana injany fa tsy tsika ny andositra ny tany ho any Maorisy na ho any a Canada maimaika ny olona mpianatra mahay mianatra teny anglisy mahay teny frantsay de rehefa vao mahay teny anglisy teny frantsay kely de hipetraka any La Réunion mipetraka any Maorisy mipetraka any Canada everina fa tany tsy misy dikany neto ny antony de tsotra tsy nampahafantarina azy ny asin'ny tany ary tsy omena azy ny fomba azoana mitrandraka fa ny vahiny no navela hitrandraka izany aok'izay ny fitantanana niarana tamin'ny firenena tokana fa aloha hisokatra am'izao tontolo zao fitantanana misokatra am'izao tontolo zao amin'ny teny hafa izy de hoe fitantanana tous azimuts velatra amin'ny rehetra satria ty tanitsika ity de iombonana ny mazo antsika malagasy de mazo any amerikanina mazo any rosianina mazo any sinoa mazo any la France fa sika aloha ny tompony tany sy tompony andraikitra voalohany nomeny zanahary tombotsoa isika anana nyty tany ty manan-karena ny ambany tany ny ambony tany ny any anaty ranomasina fa tsy navela hisitraka izany ny malagasy amin'ny ty fitantanana ity politika natao hoe fitantanana ny politika akapobe ny fitantanana teto amin'ity firenena ity nandritra nanomboka tany amin'ny fanjanahan-tany ka mandraka ankehitriny androany 7 jona aoka mba ho tapitra am'izay ny fanandevozana any Madagasikara malagasy zay no afatra avy amin'ny ray aman-dreny izany nampitaina amin'ny zoky ho an'ny taranaka sy ny zanaka mijoro sahimy saina sahimy teny sahimy joro zao ny fotoana now is the time make Malagasy people rich aoka ho ampanankarena malagasy am'izay amin'ny taniny isika
ary anakarena ny hafa aizara ny soa. Hoy Didier Ratsiraka président. Ny firenena matanjaka amin'ny taona 2 dia izay mavoky ny firenena ho aminy ary manondrana any ivelany. Ary ny mpanjakandrinam-polo merina mbola ny teny manao hoe sy manam-pahavalo afa-tsy mosary sy ny faravan'ny tontolo iainana. Rehefa main-karakara ny tontolo iainana ka misakafo ny vahoaka amin'ny tany misy azy, dia izay no natao hoe fiandrianana voalohany indrindra. Raha mbola mihinana sakafo izay voapoizina fa tsy biolojika amin'ny tany biolojika ny malagasy, dia tsy tonga amin'ny fiandrianana. Malalaka ny tanyntsika, malalaka ny ranomasintsika, azahoana atonga ny vahoaka malagasy ho voky ary mbola hanome sakafo ho an'ny sy manana. Madagasikara no tokony Ukraine vaovao, ary tsy tokony ny firenekafa no anjaka amin'ny fitantanana azy. Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy, ampitaina amin'ny malagasy manerana izao tontolo izao izany, indrindra fa isika eto amin'ity nosy ity. Saotra tompoko. Tonga dia toy zavatra any ianao ihany koa mahay ny resaka tontolo iainana sy sisa marina tokoa sy mitombina izany zavatra resahana izany. Raha ny hevitry professeur Jonandry Anarivo dia zao, teny ho an'ireo délégation aza manatrika an'io fivoriana io nareo, mialao Paris dia makanesa ny Genève na New York hoe zay alohan'ny rehetrarehetra mila famaritana mazava le anjaranay, anjaran'ny Madagasikara amin'ny faritra masina mba aoka hipetraka mazava tsara, fa tsy tokony hoe firahana midinika amin'ny lafrance io zany no atao. Asa misy ray amin'ireo nosy reo atao tsy resahana firy, afeny penina, le hoe nosy Tromelin, le riatsinanana zany. Aha, zay izy io misy tantarany tena mafonja mihitsiny, nefa de zany koa zao de tsy mba lazaina, tsy mba natsidika amin'ny fampianarana. Inona le tantara? Nisy olona 300 avy ety Imerina nalefa saika ho alefa ny tsokosoko tany Maurice, satria tamin'izany fotoanandro zany dia efa hoe tsy azo atao tsony ny varotr'olona. Dia nefa zareo frantsay mbola nanafinafina hoe nisy olona zany avy ety Imerina 300 saika alefan'ny Maurice, fa tsy tody fa sahala amin'ny hoe vaky tao akaiky nosy io le sambo, dia ny atsasak'izay aloha dia maty an-drano. Ny atsasany ny velona tao, ny velona tao nandritran'ny 15 taona, fa vita ny 15 taona dia 5 izy zay sisany tavela. Ary ny ray amin'ireo dia zaza tanteraka tao amin'io nosy io. Dia ny mialatsiny fa za tsy te hindrana ny teninao Tsimbako hoe vendrana ave malagasy, fa sahala amin'ny hoe mihanahana Madagasikara na hoe efa fanaraka amin'ny lafrantsa koa dia hoe alao ty nosy ty sy ny faritra masina miaraka aminy ho an'ny Maurice, fa tsy avela amin'ny Madagasikara. Dia zao Maurice dia milaza hoe anazy le nosy Tromelin, nefa raha io araky ny fitsipika iraisam-pirenena tsy tokony ho anazy mihitsiny. Ary ny nanambarany an'izany tsy tapaka teo amin'ny firenena mikambana hoe anazy io, amin'le fedina ny anjaran'ny Madagasikara koa zany dia tokony jerena manokana io nosy dia daviny lafrantsa sy Maurice ho apetraka amin'ny Maurice io. Mbola lafrantsa ihany no miandry an'io amin'izao fotoana izao, fa zay zany averiko hoe io délégation io zany dia hoe ajanony le dinika frantsay fa makanesana amin'ny firenena kambana ao Genève na New York, dia hoe mila izay famaritana mazava tsara le anjarany Madagasikara amin'ny faritra masina zany, dia miainga amin'izay ny fananganana tetikasa rehetra na fisitrahana an'le ranomasina.
Zay mbola misy ambara aloha professeur anampiana an'le hevitra fa marana fandaharantsika. Manana fitaovana anankiroa ny tsika hoentina miady sy miatrika ny zava-misy amin'izao fotoana izao e. Teo iny fanambarany ny ONU tamin'ny 1979 iny fa amin'izao fotoana izao amin'ireo ranomasin'ireo a misy ilay zo momba ny fisitrahana ny ranomasina amin'ilay zone économique spéciale ary reo nosy kely ireo a dia tafiditra amin'ny fari-dranomasitsika ary mbola malalaka izy any ao an-tsinanana io a ao anatin'izany ny firenena mikambana ihany koa no namaritra an'izany le zone économique exclusive amin'ny ranomasina miaro antsika koa zany ary manolotra antsika an'ireo tanyreo dia isika nefa zany a omena ny rariny araka ny fanarahana raisam-pirenena dia lasa indray tsika miditra ry amin'ny varavarana ety izay andavantsika ny zontsika dia isika ihany zany no mamatotra ny tenantsika eo anatrehan'ireny fanarahana raisam-pirenena ireny ka fotoana izao raha ny fijeriko azy a toy izay efa nataon'ireo ray aman-dreny teo le hoe indrindraindrindra ho antsika tanora tsy nahalalana zany hoe irifiry ny fitiavan-tanindrazana zany. Ataoko tia fisehoan-javatra amin'izao ty manoloana n'ireo fijoroany ny fikambanana samihafa ny fanambarana samihafa fotoana hamelombelomana ao amintsika malagasy ilay tena hoe asin'ny tanindrazana ny fitiavan-tanindrazana ny anjara toerany zany fiandrianam-pirenena zany sy ny fizakany manana an'ireo zontsika ao anatin'ity tany be ity satria araka ny lazaina teo dia hoe ny vahiny mahita asambarana eto ary manan-karena eto amin'ny tanyntsika fa tsika me mahantra andro manalina eto amin'ilay arena be antsika ataontsika ahoana no hijoro eo anatrehan'izany mba tena hoe malagasy manana ny asiny manana ny fiandrianany tokoa ny vahoaka malagasy fa tsy dia olona fikizahan'ny hafa moa zany ohatrany hoe fanarabo sy fanison'ny olona amin'izay ananantsika anisany fiteniko matetika rehefa manao fandaharana na amin'ny gazety dia le hoe ny La Réunion, Comore, Maurice zany anosy kely tsika no ngeza indrindra atao anatin'ity ranomasimedy ihany ity dia sao dia ataon'ny olona tsika hoe lehibe tsy aman-tsaina fotsiny ataon'ity ranomasimedy ity dia mila mijoro tsika eo anatrehan'izay misy zavatra be dia be azo ahorina eto na resaka tantara teo any amin'ny université mila jereny zany satria mandrakariva ny nanoratra ny tantarantsika dia ny frantsay ny boky be dia be ara-tantara dia ny frantsay dia any Inde zao anisany anankiray ngeza be ho an'ny indiana amin'ny tantarany dia le hoe modernité de l'histoire indiana zany hoe mahay mijery amin'izay zany izy hoe mila hovany ty tantara ty mba hitondra antsika any amin'le fandrosoana ohatra ny nampandrosony olona rehetra nefa fantatsika Inde zany anisany firenena efa matanjaka zany firenena lehibe dia tsika hatramin'izao mbola ao anatin'ilay tantaram-panjanahana foana tsy mety afaka ny firenentsika ny géopolitika samihafa zay miazakazaka be ny ranomasina zay mahafeny ranomasina no tompony ny tany be ao anatiny dia ny atsika moa zany io ny ranomasina tsy voafehantsika dia mandositra antsika koa ny tanytsika ao anatrehan'izay dia ataoko fa fotoana zao hijerentsika ato anatiny antsika malagasy mihitsy indrindra ho an'ny manam-pahaizana ampiasantsika n'izay fahaizan'izay ho fanasoavana ny tanyntsika sy ny mpiray tanindrazana amintsika. Eny ary marana ny fandaharana sika omena 2 minitra tsirairay sika amin'ity alina ity hitondrana hafatra foya ho an'ny vahoaka malagasy moa zany mazava loatra ho ampijery atsika zava-dehibe ty fandaharana ity hoa satria aleo hivoaka ny hevitra mba tsy anana tsiny na anenenana ao ariana hoe tô tsy ny teny fa 20 volana jo sika androany nanapa-kevitsika ndao asina fandarana zoiteny mihitsy aloha androany satria zava-dehibe ho an'ny firenena izany ary na ny atao hoe ny filomitantana izao ainao manjery izao ary dia tena mametraka an'izany fitiavan-tanindrazana izany ao anatin'ny fony manontolo ka dia tsy maintsy tsy fotoana tokony avelavela fahatany fa miteny mba tsy hanenenana ao anatin'izay rehetra izay eny ary atomboko ato amin'ny zokiny indrindra hatrany angamba ny fitenenana professeur Jona Andrianarivo.
Misaotra indrindra. Voalohany indrindra dia misaotra ny mpanaraka amin'ny fandaharana rehetrarehetra iverynefa mba afaka nanome fanehoan-kevitra misy tsakotsakoana ny rehetra. Misaotra ny haino aman-jery mandray anay, misaotra an'ireo teknisiana. Asongadiko indray hoe inona avy reo takiana dia raha ny hevitry professeur Andrianarivo Jonalo dia mamerina an'le hoe voano io fivoriana miaraka amin'ny la France io, fa makanesa any amin'ny firenena mikamba na ao Genève na New York mamaritra mazava tsara hoe iza aizakatray zany faritra andanan'ny Madagasikara zo amin'ny faritra masina manodidina azy. Amin'ireo nosy manodidina zay faritra masina inefatra ny velaran'i Madagasikara ny habeany. Dia asongadiko kongambe le hoe isika le fitondrana hatramin'izay mamita vahoaka ve sa le vahoaka koa tsy vonona amin'le fitsinjaram-pahefana fatao ny tsy fisian'io tsy fametrahana an'io no anisany tsy afahantsika mandroso. Dia nasongadiko teo koa moa hoe noho ny famonoana fanindrina ny maha izy azy ny taranaka merina no anisany tsy ahafahan'ny Madagasikara mitondra any amin'ny fandrosoana tokony ho izy hatramin'izay ka hatramin'izao. Ny manao an'io moa dia tsy iza fa la France ihany no ny tompontsony miaraka amin'ireo teratany eto Madagasikara miaraka miombon-kevitra aminy. Saotra tompoko. Prosper. Ataoko fa fotoana zao araka ny lazaina telo hoe mila mijery ny firenentsika isika mijery ny mpiray-tanindrazana sy Madagasikara. Maniry aho mba tsy ho tantaram-pirenentsika ny telopolo jiona 2024 ka hanomezana tsiny antsika taranaka amin'ity 2024 ty hoe namadika tanindrazana araka le fanambarana teo, mba ho haintsika ny mampiasa ny rafitra iraisam-pirenena izay nanome rariny antsika, ny OUA, ny Afrikana, ny ONU, ary mbola azontsika ampiasaina koa zany ny SADC, ny Commission de l'Océan Indien izay ny frantsay moa anatiny, fa afaka manohana antsika ve zany amin'ny rariny ananantsika, ny fizakamanana tokony ananantsika. Ny lafiny anankiray faharoa zay everiko hoe ngeza be amin'ny fivoazan-tsainy malagasy amin'izao fotoana zao dia ny fezahantsika zany anakatra ny fisehoan-javatra maneran-tany, mba tsy olon'olona ato anatin'ity ranomasimbe ity tsika, fa satria ny faridranomasitsika zany dia tsy voafaritra fotsiny amin'le tamin'ny andro nandrenam-ponimerina hoe ny ranomasina mivalapary, fa mila manitatra n'ilay géopolitika tsika hatrary amin'ny zone économique exclusive ambadiky ny nosy kely nosy malagasy ireo izay azotsika efa azotsika, fa tsika ny mila manamafy an'izay le fizakamanana sy ny fiandrianantsika izay. Ary ny lafiny anankiray fahatelo ho an'ny tanora malagasy dia le hoe mila mafisina ny fitiavan-tanindrazana, mila mitodika amin'ny tanitsika mitsika. Ianao moa teo nyresaka an'le hoe connecté ve, mba manantena ny tanora malagasy ho connecté amin'ny taniny, fa tsy connecté amin'ny tany hafana hoe araka ny lazaina teo hoe andeha ho any La Réunion, andeha ho any Maurice, andeha ho any Canada, andeha etseroa noho ny fitadiavana. Nefa eto amin'ny firenentsika tonga ny olona hitady dia tsika indray tsy velona eo aminy, dia ararotina ny arenantsika na an-tanety na an-dranomasina efa nomenjanary antsika, mbola nakatoaviny zao tontolo zao antsika, dia isika indray ve ny raviravin-tanana eo anatrehan'izay. Dia ny farany dia le hoe irariana araka ny sosokevitra indray mandeha teo ireo solitena samihafa mba ho azavain'ny fanahy masina, hita zavatra mazava hoe ho an'ny hoavy ny tanindrazana sy ny taranaka ny fanapahan-kevitra zay ho raisina. Dia averiko indray le hoe mba tsy te hahita ao anatin'ny tantara ny firenena ny 13 jiona
ny cogestion ny tenako ao arinao. Andriamary Hamona, Andrimbe ny merina. Voalohanteny a dia makasitraka ity fandarana zo hiteny ity. Ny zo hiteny, sahy miteny, sahy mijoro, sahy misaina. Fotoana izao amerenana azay fitondran-tena izay. Ary ny tondroasina 5 izay ilaina iainantsika amin'izany fahasahiana misaina izany dia tsotra. Voalohany, sahy mijoro amin'ny tsara sy ny marina. Aza bodohin'ny olombitsy na firenena vitsy, olombitsy ny arena miavosana taon-janahary an'ity tanitsika ity. Zay natao hoe tondroasina ny tsara sy ny marina. Andao isika hifanakalo, hifanome tanana, hifanaja ary fampianta-anta amin'ny fahaizana maro. Ny ray aman-dreny hifanampy amin'ny zanaka, ny manam-pahaizana anampy ny olona any ambanivohitra, ny miaramila anampy ny any ambanivohitra fa tsy hipetrapetraka fotsiny ao amin'ny lakazerina. Mila mahay mifanampy, mila mahay mifanaja, mila mahay mifampianta-anta, ametraka ny marina. Hoy ny teny soratra masina manao hoe ny marina no manandratra ny firenena. Ny tsy fitanilana azo omena ny olombitsy ny fitantanana na firenena vitsy. Fandao hiara-tantana ampikay endrena ary voninahitra n'ilay mpahary izay nanome antsika an'ity tany ity. Arena betsaka ambany tany, ambony tany, ho any anaty ranomasina, ary mba ho fitahiana koa ho an'ny firenen-kafa ny malagasy ny tanitsika, fa tsy sanatrian'izany vahoaka mantra eo ambony tany manan-karena, fa vahoaka manan-karena mahay mizara an'izao tontolo izao. Sotra tompoko lahy, sotra tompoko vavy. Soroko ihany koa ny ray aman-dreny mirahalahy zay niaraka nanao an'izao fandarana zao a, sambasamba niaraka taminareo dia hafaliana ho any fampizaran'izay a. Misaotra antsika rehetra isan-tokantrano dia misaotra anareo ato amin'ny Dreamina ihany koa zay nanasanay. Mankasitraka. Izay koa tokolasy tokovavy no namarina ny fandaharantsika tamin'ity alina ity. Akasitrahany isika niaraka taminay tao anatin'izay ora lavalava izay adiny-dray mahery 20 minitra tany ho any ny fandaharantsika. Misaotra betsaka niaraka teto satria dia ataoko hoe hevitra lehibe no ndresana sy ny fampizarana teto makasika ireo nosy malagasy, nositsika malagasy ireo, ka dia tsy maintsy napetraka izay fandaharana izay mba ho vavolombelon'ny tantara fa nisy ray aman-dreny ny teny tamin'ity androany ity, satria rapitso no andeha ilay dinika dia ho hitantsika eo arahantsika moa ny toy-ny vaovao amin'izay fifampitaniana eo amina commission mixte français sy malagasy izay any lafrantsany manomboka rapitso ao anatin'ny logité anarahantsika izany. Fa manome fotoanantsika ny fandaharana zo hiteny kosa amin'ny alakamisy alina ao aorian'ny fampahalalam-baovao toy ny mahazatra vahiny hafa indray no entsika ao anatin'izay.